maraindray misy mandeha any amin'ny avaovao de nitaraina ny devoly ozy ny devola rehefa nyroana teto inona mihitsy ozy izy ny tiana ho atao ohatra ny feo anao mihitsy ty tanàna ity tove alleluia zany hoe raha lasana bavy a za de mijoro amin'ny antom-pisiko eto Mahajanga eto enao ijoro amin'ny antom-pisinao eto Mahajanga eto tsy maintsy an'Andriamanitra ty tanàna ity ary enao tsy maintsy ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy zavatra anankiray ny afaka fa mbola zavatra anankiray indray notarin'Andriamanitra hoeny amin'ny anjara voatendrana sy apetraka Andriamanitra eny amin'ny anjara voatendrana ny zanak'Israely nivoaka avy tao Egypta ny atao hoe afaka satria azontsony tsy namatitra azontsony ny Egyptianina fa rehefa afaka izy de nitarika azy am'izay Andriamanitra ary tsy najanon'Andriamanitra teny ampandehanana teny izy fa napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana atao hoe Kanana zavatra telo napetraka aminao afana ianao tarin'Andriamanitra ianao apetraka amin'ny anjara voatendrinao ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalana mpitarika anankiray antsoina hoe Mosesy fa Mosesy efa tsy antsony enao malalo iza no mitarika anao zao tsy reko tsara ny amen anao karaha tonga ato ianao tsy kisendrasendra be de be ny fiangonana mivo fa eto ny tondrana anao tsy ratsy akory ny any ambadika fa ny kanao ny fiainanao ny destiny anao eto ny hitan'Andriamanitra mapety an'izay io tsy tout chemin mène à Rome tsy lalana rehetra ny atongavanao any Roma tsy lalana rehetra ny atongavanao amin'ny anjara voatendrinao fa misy lalana iray tsy maintsy izoranao ndikan'izany tiavo ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao ny lalana hitondrananao ny mpanompon'Andriamanitra nataon'Andriamanitra hitaizanao tiavo ny fiangonana tiavo ny zavatra rehetra misy ao tiavo apetra ao ny fitiavanao satria ao ny nametrahan'Andriamanitra ny fiainanao tsy afaka mandre amen avy aminao ve tsy ajanontsika itsony ny fitoriana filazantsara amin'ny 4, 5, 6 juillet tsika dia efa eny amin'ny la promenade indray telo andro talata larobia alakamisy io andro fiasana io fa za mijery zavatra eo amin'ny Facebook eo ry big MG andro talata mavory olona marobe manao croisade manao ino izy ty spectacle antsika nge mijery zavatra tsy hoe mankafy fa mijery ny zava-misy mandre anaty tsara ve ianao tsika tsy manana excuse zany fa nan'olona marobe ny tsy maintsy hovonjena ary alohany aminjena ny hafa ianao alohany vovonjy nisy ady tany an-danitra tsy ny premier guerre mondiale ny ady voalohany fa efa nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjelany ny ady tamin'ny dragona sy ny anjelany komba io tena ady ianao raha tsy vonina iady de tsy vonina iaina satria ny fiainana égale la ady la vie est un combat raha tsy vonina iady ianao de tsy vonina iaina ianao zay fa ny fiainana dia ady lazao mafy ny fiainana dia ady hoy ny apôstôly Paul efa niady tsara o ady ny fiainana vao mifo maraina ianao dia aninona ianao zay iady ny lehilahy vonina iady ny vehivavy vonina iady ny ankizy vonina iady zay tsy vonina iady de efa resy ampitoerana sahady ary zay tsy adiavanao de tsy ho resinao mandrakizay te anan-karena ve anao ady zany teo masina ve anao ady zany
mijoro amin'ny famarinana venao ady zany. Tianao te hampanaiky ny olona ny hevitra venao ady zany. Dikan'izany fady anao ny malemilemy. Malemy ara-tsaina fady anao zany. Malemy ara-panahy fady anao zany. Malemy ara-kevitra fady anao zany. Malemy ara-batana fady anao zany. Fa natao iady anao. Fiainana igala ady. La vie est un combat. Nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjelany niady tamin'ilay dragona sy ny anjelany. Ary tsy naharesy any Mikaela sy ny anjelany ozy lay dragona sy ny anjelany. Ary rehefa tsy naharesy izy dia tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra tany, na zery ty amboniny tany izy. Dia ilay atao hoe devoly sy satana na menarana ela. Mazava ho azy fa rehefa nazera viany izy dia tezitra amin'Andriamanitra. Dia animba ny zavatra nataon'Andriamanitra. Mirafy amin'Andriamanitra. Ary rehefa nazera izy dia hoy ny Baiboly hoe tonga izy amitaka izao tontolo izao. Anina tsara? Fitany izao tontolo izao, fetseny izao tontolo izao. Ary ny mpamitaka tsy fantatrao avy hatrany hoe mpamitaka. Ary na hainao efa voafitaka aza tsy mbola fantatrao hoe voafitaka ianao. Tsy miariary ny famitahana. Iza tsara ny fitany? Izao tontolo izao io zany maninona ary zareo io? Voafitaky ny devoly. Ary raha afaka atao amin'izao tontolo izao ianao, dia afaka atao amin'ny famitahany devoly ianao zay, satria nahalalan'Andriamanitra ianao. Nanaiky an' Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay famonjena avy any an-danitra ianao. Efa afaka atao amin'ny famitahany devoly ianao, raha afaka tany amin'izao tontolo izao. Ary mbola manana hafetsena maro ny devoly. Hoentina mitaka ny olona ao amin'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia nilaza hoe loza ho an'ny mifalia ary lanitra ozy sy anareo zay ponina ao aminy, fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Apocalypse 12:12 avereo na zavady. Voyons. Ary noho izany mifalia ary lanitra sy anareo zay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Inona ny tiany devoly atao? Rehefa nazera viany ambony, nazera viany an-danitra viany izy, amitaka izao tontolo izao, atonga an'izao tontolo izao anompo azy, iankoka aminy, ametrahany fomba amampanao ny poniny tany, fomba amampanao zay tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, atonga ny olona iankoka aminy, anaiky azy, iantehatra aminy. Ary eto ny Baiboly dia milaza fa le devoly nidina izy teo any amin'ny tany sy ny ranomasina. Any amin'ny tany misy ny atao hoe fomba ny tany. Fomba ny tany mbola tsy dedirantsika laliny androany, fa ato amin'ny ranontsika no hiditra androany. Nankaiza tsara ny devoly hoe nankany amin'ny tany, dia nankaiza hoe any amin'ny ranomasina. Any anaty rano izy no nandeha. Any amin'ny mpitory-teny toko voalohany 17 hoy ny Baiboly, ny renirano rehetra dia mankany amin'ny ranomasina. Zany hoe rano io zany, ranon'ny Betsiboka io zany aiza ny hafarany io? Any anaty ranomasina, canal de Pangalana, le any Tamatavy aiza ny hafarany io? Any anaty rano, sady le canal de Pangalana moa zany ranomasina mihitsy le izy dia mankany amin'ilay rivière izy rehefa avy eo. Zany hoe ny canal de Pangalana manko manomboka iny Tamatavy hatreny Farafangana.
zay le canal de Pangalana lava io a. Mandalo Tamatavy izy a, de mandalo Vatomandry, Manoro, Marlambo, Brickaville, de mandeha manaraka ny tsy fantatry Nosy Varika, Manakara, de mefara fanganana. Zany hoe renirano izy, de mandeha any amin'ny ranomasina izy, de mankany amin'ny renirano. Zay mahatonga le hoe fara fangana, fara fiaingana, fara fiangan'ilay rano. Misy anarany daholo reo misy tantarany daholo reo rano rehetrarehetra sy tanàna rehetrarehetra io. Ohatran'ny Tomasina zao, Andrianampoly Merina nanomeny anarany Tomasina. Rehefa tonga tany Tomasina izy satria tsisy ranomasina tao Antananarivo a. Rehefa tonga tany izy de nanandrana samba nahita ranomasina de nandramany Tomasina izy zany. Zay natonga le hoe Tomasina. Mandriana tsara ve anao? Ya. Na io anaran zavatra io aza. Mila fantatsika ny neviny fa misy zavatra noforon'olona, fa misy zavatra ara-panany nanomboany. Ny renirano rehetra izy de mankany amin'ny ranomasina. Any anaty ranomasina any amin'izay misy inona izy teo? Misy fanahany. Misy fanahany anaty ranomasina any. Ao amina Oma 2:7. Voana ny vavahadiny renirano, reraka lapa. Misy inona zany ao anaty renirano ao? Misy lapa ao. Ny tanjon'ny devolo manko tamin'izy tany an-danitra dia ilahatra amin'Andriamanitra, hitovy amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia mpanjaka. De teo inona koa izy? Mpanjaka. Rehefa nazera avy any izy de nanao ny tenany ho mpanjaka. Ary rehefa tonga ao anaty rano ao izy dia mitondra tena ho mpanjaka. Ny Baiboly dia milaza fa misy ny atao hoe masompana. Zany hoe ny fanahy afaka mahita. I Adama zao rehefa nihinana n'ilay voankazo zay nandrarana azy a, de hoy ny devoly, raha mihinana an'io ianao de zao ny zavatra hitranga. Inona le hitranga? Ahalala ny tsara sy ny ratsy ianao. Zany hoe isy fahalalana ho azonao. De rehefa nihinana n'ilay hazo de nahiratra ny masony. Fanontaniana mipetraka dia izao, tsy nihinana nino ve? Jamba ve izy? Ny palapala izy talohan'io, fa tsy nafantatra mihitsy hoe tsy nafantatra mihitsy hoe tsy mety zao, ratsy zao. Fa rehefa nihinana iny de hitany hoe tsy nety zao. Zany hoe nihinana azony tao ambadiky ny finanany an'ilay izy. Nisy fahalalana azony. Eo zany maneho n'le hoe mahita zavatra tsy hitanao teo aloha ianao. Misy karazan'olona mahita ny tsy hitany hafa any anatin'ny fanahany. Ny fanahany ampahitana zavatra tsy hitany maso maolona. Ireo olona ireo dia antsoin'ny Baiboly hoe piskidy, mpanao fankatovana, pahita, paminany sy ny maro hafa. Averiko, ireo olona mahita ireo, mahita ny tsy hitany maso, dia antsoin'ny Baiboly hoe piskidy, mpanao fankatovana. Ina daholo izy teo? Pahita, paminany, ao ihany koa mpanonofy. Izany.
ireo olona reo am'izay afaka mahita ny tontolo tsy hitany olona. Ireo afaka mahita ny any anatin'ny rano any misy an'izao anatin'io rano. Misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fanahy masina, fa rehefa tonga ny fanahy masina, izy ihany koa afaka mampahita anao. Ary zay ny angatako andro aman'alina dia mba ahitako ny tsy hitany ty maso ary anofo ity. Satria ny ankabeazantsika tonga eto very hevitra tamin'ny zava-misy, mila hita hoe inona ny ao ambadika io zavatra mahazo anao io. Tsy ty maso ty no ilaina am'izay, fa le maso any anaty zay mahita ny tsy hita. Alleluia. Fa maninona ny mpimasy no miteny ny olona ao ambadiky ny tranonareo ny nanao an'io, ohatrohatran'izao ny fiodirany, ohatrohatran'izao ny alavany, ohatrohatran'izao ny paoziny, nefa izy aza tsy miara-mipetraka aminao any, ary tsy mbola tany an-tranonao any, kanefa dia mipetrapetraka ny zavatra resahany. Tsotra ny antony, mahita ny masony. Ao anambarana, misy maso misokatra eto a, misy maso mahita eto a, misy maso matakatra eto a, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny Baiboly dia nilaza fa amin'ny andro farany ozy izy no andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny lay antitra anonofy, anana songe izy, azo nofy izy. Ny zatovinareo izy ahita fahitana, hitanao fa misokatra le maso a rehefa eo ny fanahy masina. Aza miandro vavaka, misy olona vita io dia hivavaka be mihitsy andro any, fa ao anatin'ny révélation a misy zavatra midina ao aminao, misy zavatra mirotsaka ao aminao, misy zavatra milatsaka ao aminao. Ny Cornelio mianakavy teo am-pitorité ny Petera no latsaka tamin'ny batisan'ny fanahy masina. Najanona hatramin'ny toroteny dia natao batisy reo. Zany hoe ao anatin'ny ty toriteny ity, ao anatin'ny ty fanambarana ity, dia isy zavatra afaka ilatsaka ao aminao, isy zavatra afaka meno anao. Mila mandresy ianao rahalasy anabavy malala. Ny fanahy afaka mampahita anao ny fanahy masina. Ary ny mpanomboka rehetra ozy na lahy na vavy dia andatsako ny fanahiko dia aminany halala zavatra, halala zava-miafina. Ka ianao manomboka iaika anao ny mpisikity sy ny mpimaso hoe mafy ty olona ty zany, taiza nalalany an'izao izy izy, satria manomboka halala zavatra ianao ary ao ambadiky ny fahalalanao dia ahery ianao. Baiboly dia milaza hoe be hery ny lehilahy endry ary mitombo hery ny olona manam-pahalalana. Rehefa manomboka mahalala ianao dia mitombo ny herinao. Misy fotoana ny hery tsy amin'ny alalany hoe ahidino ihany, fa misy olona mpanao ahidino isan'andro kanefa tsisy fahalalana, tsisy nininy. Fa rehefa manomboka mahalala zavatra ianao, matakatra ianao, manana hery ianao, mihetsika ianao, mandresy ianao. Baiboly dia milaza hoe zay mahalala ny Andriamanina dia ahery ka ahefo. Nisy nahita am'izay fa ny anaty rano any a misy fanjakana, misy fanjakana. Fanontaniana petraka eto dia zao, izy ary ny napahita an'le olona nafantaro hoe misy an'izao ao. Ary ny Baiboly tsy manome valiny mazava mihitsy iny aminy hoe zao no nataony rano na ny natonga anazy nahita, raha misy an'ireny mpimasy, mpiskidy reny. Fa voalazan'ny Baiboly fotsiny izy hoe nanompo Andriamanikafo. Ahoana koa no nafantaro hoe misy Andriamanitra amin'ilay zavatra notompoiny. Misy olona nge ohatra hoe manompo, tsy misy olona aloha zany manompo rano, fa inona notompoiny le zavatra any anaty rano. Tsy misy olona koa manompo hazo, fa inona notompoiny le olona le zavatra ao ambadiky ilay hazo. Ahoana no nafantarany an'le zavatra tao ambadiky ary?
tsy diratsika laliny, tsy diratsika laliny. Misy olona zao ohatrany hoe kintana ny Andriamanina, raha ny marina tsy manompo kintana izy, fa ilay zavatra ao ambadik'ilay kintana, ny zavatra ao ambadik'ilay volana. Fa izany nahalala le zavatra tao anatin'ny rano tsy fantatro, fa misy fanjakana fotsiny ihany. Ary betsaka amintsika malagasy ny ray aman-drenitsika, ny razambentsika, nino an'ilay hery tao anatin'ilay rano, nino an'ilay fanahy tao anatin'ilay rano, ary iny no nentina ny taizatsika, ary lasa fomba amam-panao. Efa nahita izahay, efa nahita zahay indray maraina teo amoron'ny ranomasina zay nivavahanay, mpianaka avy miaraka amin'ny ankizy kely miara-miditra ao anatina rano maraina be, amin'ny any amin'ny 5 maraina. Hitanao fa le zaza kely tsy malala ninenina taizaina amin'ilay fomba amam-panao. De ohatra zany koa ny akabeazatsika, misy hery avy any anatina rano, vokatry ny fomba amam-panao ny fianakaviana, mifeny fiainatsika ka mahatonga anao misy limita ny fiainanao, misy fetra ny fiainanao, misy zavatra efa voalahatra iainanareo mianakavy. Tsy ny rano akory ny ratsy, fa le nanompona n'le zavatra tao anatin'ilay rano. Ary misy mahita ny vavahady idiranana mihitsy, satria ny fanjakana dia manana ny vavahadiny. Ny lanitra zao misy vavahady, de daka zany any koa ny fanjakan'ny satana dia misy vavahady, hidirany olona any, mampifandray ny olona any anatin'ny rano sy ty ivelany. Eno tsara fa maninona moa re olona, misy olona rehefa manao zavatra tonga de mety, fa maninona ny sasany manao zavatra tsy mety mihitsy le ataony. Misy olona ohatra samy mihinatra vola banky ataoko hoe samy naka 5.000 tapitrisa 75 millions zay 5.000 tapitrisa, samy naka an'izany, dia samy napiasa an'izany. Ny anankiray nety sady tafaveriny ny volan'ny banky, ny fiainany ny nanroso ny niakatra. Rehefa napiasa le volany izy de nitombo ny volany sady tafaveriny ny volan'ny banky, no nahatsangana zavatra izy. Ny sasany ray potika ny vola, tension ny niakatra, tratrana palpitation izy, rava tanteraka izy taorinan'izay, maimbo gadra. Ny natonga anazy nindrana nefa nahita olona nindrana de netiny nataony sasana, fa maninona ny anazy ny tsy mety mihitsy, satria misy zavatra mifey azy. Inona ary ny vahaolana ho an'io olona io? Mbola banky hafa koa ve nindramany vola, ary raha mbola misy banky mampindrana koa de mbola ohatra zany foana izy. Zao anefa misy am'ireny olo reny mandeha mivavaka mahita fandarana amin'ny fahita lavitra, roana andevoly miala amin'ny anaran'i Jesosy, misy aza tsy mihetsika mihitsy, tsy mihetsika devoly mihitsy, fa ibe dehibe zay nahita an'izany. Ary misy olona malahelo satria tsy mihetsika devoly, satria raha ny kany zany de tokony isy zavatra hitranga eo. De gaga izy fa maninona ry tsy mba mihetsika, tsy mba mandora, tsy mba mandrezatra, tsy mba maninona, tsy mba manoko. Nefa ny kako tena io zavatra tena io mangidy be io mihitsy zavatra mahazo ana. Zavatra inoko te zao tsy voatery mitovy ny fivoaka ny zavatra ny anatin'ny olona.
tsy voatery mitovy ny fisehoan'ny fanahy eo amin'ny fiainan'ny olona fa zavatra inoko ty zao raha mbola herina maizina ihany ko tsy maintsy resiny herin'Andriamanitra zany raha lasana bavy malala za zany tsy mino hoe misy olona tsy ho afaka zany eto raha andeha amin'ny lalana atoro azy izy tsy hoentinao mamarana ny taona mihitsy ho kahanao io tsy hoentinao mamarana ny taona io kahanao io amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ary mahavariana koa nge misy olona miteny hoe ratsy rano nandrona ohatrany miresaka rano zany izy ratsy rano nandrona tanao ny rano tena mystère lehibe mihitsy amin'ny fiainana zay raha avelan'ny fanamasina didirantsika lalina mihitsy ny rano manko talohan'ny famoronana efa teo tsy nahita mihitsy sika hoe namorona rano Andriamanitra fa talohan'ny création du monde famoronana n'izao tontolo zao ny fanan'Andriamanitra ozy nanomba teo ambonin'ny rano ary amin'ny Genesis toko voalohany andinany fahaenina misy zavatra hafahafa ny Baiboly dia milaza fa ny tany ozy sy ny lanitra misy rano andonge jerentsika afaka hijery ve anao andao ary Genesis toko voalohany andininy fahaenina miaraka hoe tsika zafady ary Andriamanitra nanao hoe misy abakabaka eo anelanelan'ny rano aiza ozy ary ao ka mpisaraka ny rano amin'ny rano izy misy rano zany eo ambany de misy inony indray abakabaka de mbola misy inona koa any ambony rano any ambony any zany mbola misy rano koa ary jereo tsara fa rehefa nanao safidrano Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa de zavatra roa no sokafany nisokafany ny loha rano rehetra de nipotra ny rano de mbola nisokafany koa ny varavarany lanitra de nisy inona koa tany mbola misy inona koa zany eny ambony any rano voateraka ny olona de rano no mandeha aloha Alleluia ary rehefa ateraka indray koa ny olona tsy maintsy ao anaty rano dikan'izany mystère mihitsy ity rano ity ianareo vehivavy rehefa miteraka inona ny nandeha aloha rano no mandeha aloha alohan'ny voan'ny olona ety ambonin'ny tany alohan'ny isiny naissance fa rehefa misy koa ny renaissance ny fahaterahana indray ao anaty rano ny koa ny terahana ny olona halleluja ary zay no mahatonga ny satana tany amin'ny rano izy ny nandeha ao izy ny mipetraka ao izy ny monina ahafahany fey zavatra fa nizaniza fezany rano androany rano Jesosy manafaka azy teneno ny namanao ndao tsika zao any atany razanao hoe rehefa misy zavatra tsy mety afaka mila mankany amin'ilay source mihitsy latsaka tao anatin'ny rano ny lela famaky ny zanaky ny mpaminany ny kapa azo ro zareo satria anitatra ny trano ipetrahana ro zareo miamaro ro zareo de tsy omby toerana zareo tsony ny trano de ro zareo hoe andeha sika andeha aka azo any a Jordan ikapa azo niny rana famaky rehefa ny kapainy zareo ny azo nipitika ny vy ny lela ny famaky any anaty rano inona koa ny nataony tany anaty rano tany so ihany fa nisy lelan'Andriamanitra teo
Laza tamin'ilay mpaminany izy hoe lelan'Andriamanitra latsaka ny lela famaky rehefa nikapa zay. Iny resy tompoko, niny raminay ane izy iny e, aiza no amerenana ianiny. Fa hoy ny lelan'Andriamanitra, izy tsy tonga de niteny hoe ribashakalarabababashekayabababa misy fagagana, fa ny source taiza no nalatsahana, taiza ho aiza izy latsaka, aiza ny fototr'ilay problème. Toy zareo hoe tetsy de teo ny nasiana azo tsikafona ny lela famaky. Misy ny fototry ny problème manao io avy any amin'ny tanàna misy anao any mihitsy, avy any amin'ilay rano misy anao any mihitsy. Tana makaty andafy ianao, na manketo majanga ianao, na mankaiza ianao na mankaiza, fa le zavatra mamatitra sy mangetsa any ambany vohatra any. Zay mahatonga ana miteny hoe sorato eo amin'ny commentaire eo ny anaran'ilay rano any ambany vohatra reo, lay rano any amin'ny tanàna misy ianareo. Ianao mety tsy mbola tany ambany vohatra reo, fa ny sarinao mety any, ny anaranao mety any. Aza dino ihany koa raha lasaina bavy fa ao anatina fianakaviana misy mpamosavy daholy. Iene fa na io lazainao fa dady io aza misy taona izy io mamosavy. Bebe misy fotoana izy io mamosavy. Ary hainoy tsara fa misy karazana fianakaviana nge nozonina tsy hiala eo am-pitoerana, tsy tiany zanany andeha lavitra azy. Sy rahalahy tato, tsy navelany dadabe any zareo mihitsy i papany hiala lavitra azy. Nefa ozy ny papany tsy isy avenirako eto papa ozy izy, fa za tsy maintsy andeha ila ravinahitra ho any an-tanàn-dehibe. Fa le ray beny, zany hoe le niteraka le ray beny zany, le niteraka ny papany, ny tiany zany hoe ho akaikiny eo foana le zanany. Zany nge efa famosaviny zany, ary namoaka ozona, namoaka teny, namoaka inona azavady, misy am'ireny teny avoakany olona reny nge ozone hoe enao tsy miala eto enao fa eto foana enao. Zany hoe niditra ny papany any zany noho ny elan'ny papany teo akaiky ny ray beny. Tanao misy karazan'olona tsy avela hiala eo izy mianakavy, fa vao miala lavidavitra eo potika, miala me lavidavitra eo rava, ary misy karazana fetisha na ody hiazonana n'izy mianakavy eo foana. Tsy hitanao misy karazan'olona le tsy mahazo mandeha lavitra reny fa tsy maintsy ray lakory izy mianakavy. Azafady aminao raha makasikasika anao le izy, tsy maintsy eo. Ary raha misy vehivavy ao anambady, tsy mba le vehivavy ny manaraka ny lehilahy, fa lehilahy mody ao. Teneno ny namanao raha sendra makasika anao tsy hainao zany hoe efa mifanandrifa izy zany. Zany hoe reo vehivavy reo tsy mahazo miala ao akaiky ny ray aman-dreniny. Tena tsy mahazo, tsy mahazo. Tsy haiko hoe inona ny anarany fampakaram-bady ve zany sa inona zany? Ha? Fampidinam-bady zany? Azonareo hoe zany zavatra resako zany, zay zavatra zavaiko zany?
hafa ndray noho ny amina ka manokana, misy manko izy io noho ny am'ilay ka de ato alohanareo de entonareo de zay, fa misy karazana lalàna efa mipetraka mihitsy loatsy tsy azo dinganina mihitsy. Ary raha vao iala eo tonga de tsy mifanaraka, tsy mifandevy maty, ary tsy lasa lavitra mihitsy. Misy famisaviana ny ambany vohatra, misy fianakaviana ao any, misy manana ny anarany ilay fianakaviana rehetrarehetra, manana ny sary ny fianakaviana rehetrarehetra. Io sarisary alefa any ambany vohatra io nefa misy olona tsy milamimany, io mba janonjanony io. Tsy hoe matahotra devolitsika, fa misy zavatra rehefa fantatra leo tsy dirana. Taovy alleluia zany raha lasana bavamala. Ka misy hery avy eo amin'ny tany neviana tena mamatotra, ary tsy misy olona afaka mandeha lavitra eo amin'ilay tany. Ny vahiny no manan-karena eo, ny vahiny no manapaka eo, fa le olona eo atoerana tsy lasa lavitra, tsy tafavoaka zany. Ary matetika aza zay lasa lavitra fatiny no entina mody ao an-tanin-drazana. Ary raha vao sena mankany ambany vohatra ianao, fidio ny fomba rahanao, fidio. Lazao fa efa karazan'olona hafa ianao, lazao fa efa nivoatra ianao. Ary inona fa any amin'ny toerana maro fady avaiza moa io fady io. Za misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny direktiva zay arahantsika eto, arahanareo eto. Tamin'ireny nampifadina iny misy anabavy anankiray ilay fady mihinana bengy, de le nasaina nandika fady ny vavahana, ny arivan'iny izy nividy bengy, tsy fantatro hoe 2 kilô izy iny, 2 kilô no meny anay de 2 kilô no haniny. De mbola vao nampividinay koa izy tamin'ny herinandro lasa teo, de io vidio de andrahoy, de omeo anay, de ro any aminay, de nomeny izy, tsy miolana ny tendany sady tsy manino. Alleluia. Ka misy karazany reny fadifady reny raha lasana bavy, tsy natao fady anao tsony reny. Raha mbola manaiky ho fehezany reny ianao, de dikan'izany la Andriamanitra ao ambadika io fady io, zay no mbola afaka mifehy anao. Satria ny resaka fady matetika avy amina Andriamanitra. Ohatra zao ny zavatra fady an'i Samsona, inona? Tsy azo kasina arezany lohany, avy aiza zany fady zany? Avy amin'Andriamanitra. Tanao, hery ihany no afaka mamoaka fady. Inona hoe zafady? Hery. Ary amin'ny fotoana ianao mandika an'iny de ilay hery no mamely anao rehefa avy eo, ilay hery no miady aminao rehefa avy eo. Rehefa ato amin'ny Jesosy Kristy ianao, tsy fehezany fady ny razana itsony ianao, satria efa nateraka indray ianao, avy tao am-boka an'Andriamanitra ianao naterany. Halleluja. Nateraka ilay rano ara-panahy. Ozy ny Baiboly hoe raha tsy ateraka iny rano sy ny fanahy, nisy rano vaovao niteraka anao. Tsy zanak'ilay rano taloha intsony ianao, tsy zanak'ilay rano nifenao intsony ianao, tsy zanak'ilay rano nanimbanao intsony ianao, fa zanak'ilay rano avy any ambony, de ny tenin'Andriamanitra. Tsy fehezin'ilay fadifadinao intsony ianao, manomboka manapaka ianao, manomboka mifehy ianao. Alleluia. Misy karazan'olona na de fa manana toerana ambony aza tsy lasa lavitra, tsy tafavoaka. Misy angeny vola ananany efa tokantrano izy tsy manana mihitsy. Misy olona, misy mpanao politika ambony, olom-panjakana ambony, ohatrany hoe fa lasa lavitra zany fa izy tsy manana tokantrano. Vola ohatrany misy, fa ara-pitiavana tsisy. Zany hoe nisy zavatra nataony natonga azy lasa lavitra tao, fa le hery avy any amin'ilay tany levisy, amin'ilay rano nipoirany, mbola miazona azy ihany ary mbola manimba azy. Androany
fantaro ireo rano avy amin'ny tanàna misy anao. Mety tombola tany ambola kely ange anao e, misy zavatra napisotroina anao e. Tadidiko koa nisy zanaka nabaviko narary indray andro. Narary tsy mety ny lohany sisany ngeza, vatana rehetra va kely daholy. Ny rano am'izay aho ho any am'ilay toerana anankiray. Nisy fanompoatsampo tonga de rideau mena be zay. De nomena taridalana zay hoe ndana maka mandeha amina rano anankiray tany Tamatavy io. De eo amoron'ilay rano, eo ianao no miady lavaka kely a, de le rano mipotra avy ao a, iny no atao anaty tavoahangy entina mody. Na de naninona hoe zafady, ny fandraisany an Jesosy tsy fiafaran-javatra fa fanombohan-javatra. Tsy hoe rehefa nandray an Jesosy akory ianao dia afaka tanteraka. Tsia, manomboka eo am'izay ianao miana-javatra, de manomboka eo no mikomba arakaraky ny fahalalana fantatrao. Misy olona mieritreritra hoe vao nandray an Jesosy tonga de milamina ny zavatra rehetra. Non, vao niditra anaty varavarana ianao io, de manomboka eo no miady am'izay. Ary zay no mahatonga pino marobe tsy lasa lavitra tsy tavavoaka satria manana an Jesosy fotsiny izy. Na ny hira iny aza hira mampitomany fotsiny, hira mampitomany. Hira milaza fa afaka mandritra ny 5 taona, iny hira iny miverimberina eny efa tsy mety afaka. Hira mampihetsi-po, zany zavatra tadiavina. Na de tezitra Satana, tsy maintsy takana, tsy maintsy takana. Na de tezitra Satana, tsy maintsy takana. Alléluia, alléluia. Tanao olona mampalahelo kely, olona mijalijaly kely, olona orooro kely, olona tsisy fahalalana. Fivaliana hoany miaraka amin'ny Jesosy, fiompianako no hoany vao avitra. Tanao pino mampalahelo kely ny pino hita satria nandray an Jesosy efa 5 taona lasa, nateraka indray, natao batisa tarianana, miteny amin'ny teny tsy fantatro, de miantehitra amin'iny fananany an Jesosy iny izy. Tsia, fanombohan-javatra ny fanananao an Jesosy, fa mila mianatra am'izay ianao, mila ianaranao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mila mianatra mombana tontolo ara-panahy ianao. Enaro ny lanitra, enaro ny tany, enaro ny zavatra rehetra. Hoy ny Baiboly hoe fantaro ny zavatra rehetra. Alleluia, alleluia, alleluia. Mpimasy malala zavatra, mpamosavy malala zavatra, mpanandro malala zavatra, mpanompo sampy malala zavatra, fa ny mpino tsy malala afa-tsy ny anaran' Jesosy. Misy zavatra marobe mila fantatrao fa tsy hoe anaran' Jesosy fotsiny. Tsy jereo am'izay nge fa be dehibe am'izay le amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Sasany sady manroka zany mitsoka, amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Satria tsy ampy ny fahalalany. Lazaiko anao, tsy fiafaran-javatra, tsy finalité ny famonjena, fa fanombohan-javatra. Amen. Fa misy olona mijanona am'le hoe voavonjy fotsiny de zay, de miandra ny fitahian'Andriamanitra fanga. Misy an'izany combat, te ho lehibe anao combat, te hatanjaka ianao combat, te hidomine ianao combat. Alléluia, alléluia, alléluia. Anao mariage ianao combat. Ranabavy, misy olona mijanona miandry ny anjara anao mandritra ny 5 taona, ménopause ihany ny hafarana. Miandry ny tompo eo foana izy, tsisy combat, fa de miandry ny tompo amin'ny fahamasinana. Miandry ny tompo amin'ny fahamasinana,
miaraka amin'ny zipo lavany iny. Matoky tsara ny tompo. Fa raha tsy mari virgine anao tika anateran-javatra ao an-trano ao. Misy combat mila fantatra hoe iza taminay nitratra n'ity zavatra ty. Fa so de fa zay mianakavo ny miaina am'izao zavatra zao. Inona ny ady mila ataoko, inona ny toe-tsaina mila ananako. Fa misy olona miandry am'izao fotsiny matoky an'ny tompo hoe raha mbola misy koa ny farany de tsy foana ny fanantenako. Fa nga vitan'izany. Misy olona tsy mitombo mihitsy ny fiainany, tsy mitombo ny ara-bolany, tsisy combat fa miandry fahagagana. Miandry mana milatsaka avy any an-danitra. Combat io raha lazaina bava. Misy zavatra maro be mila maîtrisenao, misy zavatra tsy niaina ny dadanao, enao ndray miaina am'le izy ao. Papanay zao tsy nanao WhatsApp, za manao WhatsApp. Papanay tsy nampiasa Western Union, za mampiasa Western Union. Papanay tsy mahay monogramme, za manao monogramme. Alléluia. Papanay tsy nanitsaka banky maro, hafa mihitsy ny fiaina, za manitsaka banky maro. Misy combat mila ataonao hoe tsy niditra tao amin'ity dadanay, za miditra amin'ity zavatra ty. Alléluia, alléluia, alléluia. Papanay tsy niteny anglisy fa frantsay izy vararaka. Za ndray mianatra manomboka amin'ny good morning hatrany amin'ny good bye. Dikan'izany manomboka miresaka hatrany amin'ny fanaovam-beloma, conversation. Mila haiko zany. Combat. Fa tsy opipetrahany eo no tompo ho eto lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Za tsy maintsy tafity raha mbola izy koa ny farany tsy foana ny fanantenana. Tompo ho vavolombelonao hatrany am-parany tany na bonjour aza tsy hainao ka hatrany am-parany tany. Jereo tsara. Ahoana moa ny atanteraka zany nefa ianao tsy mahiteny vahiny. Sa asina application na langue ao anaty vavanao rehefa tonga any andafy ianao. Misy olona miandry ny tompo am'izao fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra tomobile amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra tomobile amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha koa ny fiderana sambo mitondra daholy. Sa ratsy akory reny. Fandana mitady namana manana tomobile, manomeza carburant na 30,000 ariary. Mba ampianary kely eo 15 minutes fotsiny hoe. Alléluia. Misy olona miandry an'i Jesosy am'izao fotsiny. Mandre anaty tsara venao. Isan'andro ianao mila mamaky limite. Isan'andro ianao mila mitady, mila mijery, mila ahoana moa zany, mila misy secret mila révélé aminao. Mba ekaranao. Alléluia. Ady ny fiainana. Amen, amen, amen. Misy zavatra mila resenao, mila ekaranao. Satria ny fianakavianao tsy nisy limite, de anjaranao mamaky an'izay limite zay. Voka am'izay limite zay. Raha manomboka miasa la hery ara-panahy manakana ny fianakaviana, hitanao hoe tsy resinao mihitsy. Misy na toe altara am'izay hoentinao miady am'izay zavatra zay. Misy karazan-javatra tsy volany tsy maintsy miasa. Ananganana ho altara anao vanao fanatitra, hoentinao miavitra, hoentinao mandresy. Mandray anaty tsara venao raha lasana bavy malala. Teneno namanao ajanony am'izay ty miandry an'i Jesosy ampitoerana ity hoe. Amen, 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 amen. Mety olona tambany vohatra ny fianakavianao. Enao reriny mba niakatrakatra ty amin'ny ville. De mbola mandeha any ny fofofofona ambany vohatra eo amin'ny fiainanao. Mandehandeha any le toe-tsaina tambany vohatra. Nefa efenao mba efa nikintanao nge ny ambony indrindra matoy ianao no afo somary hafahafa kely am'zareo reo e. Ianao hoe tsy mahita efa hafa mihitsy nikintanao raha aminareo mpiray-taposy aminareo mianakavy reny. Sa tsy zany ianao io. Ianao hoe tsy mahita hoe hafa mihitsy ianao io.
Ny sasany lazaina fa mahery andro mihitsy, mahery andro ianao ty. Misy zavatra tsy katry ny olona aminao. Sasany ny teny hoe tsara vintany ianao io. Sasany teny ianao ty tena hafa mihitsy aminareo mianakavy. Raha ny tena marina misy kintana ambony tsy ahazavaina ao aminao ao. De nitsongain'Andriamanitra tao anatin'ny maro ianao, tao anatin'ny fianakaviana ianao. Ary hitan'Andriamanitra fa tsy vitanao samirery ny mamaky an'io limity io, noentiny atao fanahy ny voninahitra ianao. Alléluia, alléluia, alléluia. Ianao tsy mahazo kivy ianao ny amin'ny zavatra mitranga io. Ianao tsy mahazo kivy ianao ny amin'ny zavatra mitranga io. Tsy maintsy resenao ny hery avy any ambany vohitra anareo any. Tsangana vetivety, resy ny hery avy any ambany vohitra ana ihany. Resiko ny hery miazona avy any an-tanànanay. Resiko ny hery miazona avy any an-tanànanay. Avy any amin'ny rano misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo place. Yey. Eno tsara. Zao ny fandehan'ny ozona avy any anatin'io rano io. Misy fotoana vokatry ny anao mazava saina sy mahiran-tsaina, efa lasa lavidavitra. Efa mahazo fiara, matsangana trano, mety ny atao e. Wow. Mitanao mitsy hoe mety ny atao. Fa noho n'ilay ozona misy fotoana amin'izay izy hetsika, amin'ilay izy mety ny mitsy le olona no ampidinina. Ataony migadranina, ataony matampoka, ataony kilemaina. Izy tsy miasa isanandro isanandro, fa velany lasa lavitra izy ho aiza amin'izay ianao. Eto amin'izay ianao ny pitehanay sy farananay. Mandeha anaty tsara avy ianao raha lasana bava-malala. Tena mikonto be ny toerana neviana, ny rano any amin'ny tany neviana, sy ny fomba amampanao. Sy ny fomba amampanao. Tena mikonto zany. Raha vitany anaran'i Jesosy fotsiny eo, de efa samy lasa lavitra be daholo tsika mianakavy. Raha ny anaran'i Jesosy tonono ny isanandro isanandro eto, sa tsy zay? Fa matoy hainao mihitsy hoe misy zavatra tiako atongavatra tsy mety tonga eo ah. Dikan'izany misy zavatra hafa mila atao. Tsy hoe hovaina anaran'olo-kafa indray akory. Fa misy zavatra tsy vitan'izany fotsiny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zavatra tsy vitan'izany. Misy zavatra ke fa entinao mambavaka tsy mbola miove. Sa tsy zany. Misy zavatra efa dina hoanina mbola eo ihany eo. Anaovanao alimbavaka mbola eo ihany eo. Miditra miresaka kombatsika. Nisy ady tany an-danitra. Ary le zavatra ny ady tany an-danitra, nidina izy teo, any amin'ny tany sy any amin'ny ranomasina. Ary andray izy tsika namidy ny razambe tsika tany anatin'ny rano tany. Zay zao namidy mihitsy namidy ary za mikomba koa amin'ny anahy. Mandray anaty tsara avy ianao. Laha zao ny namanao namidy nge hoe ianao. Namidy. Tenao lena fantatra namidy amin'izay mila mivoaka. Ary raha te hivoaka ao ianao, raha nisy ady tany an-danitra, dika zay mila misy ady koa ty ambonin'ny tany ety. Komba. Na Jesosy aza niatrika ady foana izy isanandro. Ady. Ary indrindra fa rehefa teo ambony ranomasina izy, saika ho alentiky ny tafio-drivotra ny sambo nisan'izy ireo. Fa izy moa efa mpanresy izy. Efa mpanresy izy. Androany misokatra eto niady ho amin'ny fandresena. Ninina hery avy any amin'ny tany sy ny tanàna nisy ianao tany. Manomboka eto ianao anao kombatsy ankijanona. Zao ny zavatra ho lazainao hoe zany ho tafavoaka avy amin'io ambanivohitra misy anay io. Zany ho lasa lavitra avy amin'io ambanivohitra misy anay io. Avy amin'io tanàna misy anay io. Avy amin'io rano misy anay io. Zany ho lasa lavitra, zany ho tafita, zany ho tafavoaka. Indrindra fa ianareo manonofinofy ny rano any amin'ny tanàna misy anareo. Efa ty andafy ety ianao, mbola manonofy an'ilay rano foana ianao.
mbola manofy an'ilay rano foana ianao. Zao ny tadidio, misy zavatra ao amin'ilay rano zay. Tsy navananaka ny olona tao Jeriko. Jeriko ino? Rano sa tanàna? Taovy mafy hoe? Taovy mafy? Tanàna ny Jeriko. Fa inona ny rano tao Jeriko? Rano ny Jordan. Zao ny zavatra nisy. Josoa nanozona ny tanànany Jeriko. De zay olona manangana ny tanànany Jeriko io a, maty ny faralany, maty ny lamatoany. De nisy lehilahy atao hoe Ela avy any Betela, nasana nangana an'ilay tanàna, efa taona maro, amanjato taona ny taty aoriana. De maty ny lamatoany, maty ny faralany. Nanomboka teo rehefa nanangana io lehilahy io, maro be ny nasana nangana tao Jeriko am'izay. Rehefa tonga tao Jeriko am'izay Elisa, de ozy ny mponina tao amin'ny tanànany Jeriko. Lehilahin'Andriamanitra, tsara ty toerany ty a, araka zao hitanao zao, saingy tsy mampavananaka, ratsy ny rano eto. Ahoana le tsy mampavananaka? Matimaty ny zanaky ny olona ao. Fa maninona ny maty? Satria nisy ozona mipetraka amin'ilay tanàna. Ary taiza le ozona mipetraka? Amin'ilay rano amin'ilay tanàna. Tsy ilay tanàna no nivavahany Elisa hoe aoka ho afaka ny ozony eto, fa hitondray sira ozy, tondray lovia vaovao, asio sira ao anatiny, nandeha tany amin'ilay niandohan'ilay rano izy. Lay rano vo avy nepitany Jordan izy, tonga teo Jeriko io, zay mahatonga ana amin'ny teny tany a Jordan, tany no nandrarahany an'ilay lay sira. Mandreana tsara avy anao, taiza ny vany ilay oziny, tany amin'ilay rano. Kisika tsy ho any amin'ilay rano am'izao, fa ny anjelin'Andriamanitra ny makany, ny herin'Andriamanitra makany. Anjaratsika manonona teny eto, satria la distance n'est pas une barrière. Manombo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Yey! Eto ianao zao misy taona tsy mahafantatra mihitsy inona moa ny rano any aminay, fa de tsy fantatra fa petsapetsa ny rano ingeny any. Ny fanahy masina ny mianao fatakarana sy fahazavan-tsaina androany. Zao ny zava-misy. Misy défi tsy maintsy ataonao. Zay zavatra tsy sahanao natao talohan'izao a, ataonao. Tsy vavaka ihany ny ataontsika fa etsika. Aorinan ty vavaka androany ty, manaova zavatra tsy sahanao natao, matahotra ianao rehefa manao azy. Maninona ianao rehefa manao azy a? Misy olona tsy masaha manambady satria misarabady daholo izy mianakavy. Misy olona tsy masaha mampiasa vola satria potika foana izy tany aloha tany rehefa mampiasa vola. Misy olona tsy masaha miresaka amina vazaha satria ohatrany mahita anazy ambany be loatra izy. Misy zavatra atahoranao, le zavatra atahoranao mihitsy ataovy. Amin'ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina. Alléluia, alléluia, alléluia. Tonga ny fotoana ozy, miankofa eo anatran'izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina ary ny loharano. Androany a mivavaka eto azao. Amin'ny faritra 3:30 manerana ny Madagasikara. Amin'ireo rano rehetrarehetra sy any amin'ny zana-drano, amin'ny elo-drano, any ambany vohitra rehetrarehetrany, ny anjelin'Andriamanitra mihetsika amin'izao fotoana izao. Manomboka makanao avy any anaty rano any ny anjelin'Andriamanitra, mitondra anao eto amin'ity alitary ty ho afahany. Ny anjelin'ny rano avy amin'Andriamanitra manomboka mamainga ny rano, mivizite ny rano, izay miazona anao, izay nanozonana anao.
Vaina ny vavahady ny renirano reraka ny mpanjaka ao anatiny. Ino izay no azon'ilay mpanjaka ny anaty rano any. Vaina io vavahady io zao. Ny anjelin'Andriamanitra angatahako amin'ray hiditra ny anatin'ny rano any, akanao any. Manomboka eto ny manifestation. Esorety ty pulpitra ty azavady. Zavatra lehibe hitranga eto. Tonono samy manonona ny anaran'ilay rano. Samy manonona ny anaran'ilay rano any amin'ny tanana misy azy. Dia teneno hoe Jesosy ô, irao ny anjelinao ao amin'ity rano ity. Analana ao, anala ny fiainako ao, anala ny anjarako ao, anala ny arenako ao. Amany fatotra namatorana na ao. Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka. Raha ny anjelinao Andriamanitra nafaka ny olona. Avy anatin'ny renirano izay misy azy. Rano village touristika iny. Nany ambanivohitra azy. Nany amin'ny renirano ikopa iny. Eny amin'ny renirano andreny atara fianaratsoa iny Jesosy. Irao ny anjelinao. Irao ny anjelinao ny rano. Ho any ambanivohitra. Amin'ny renirano ambanivohitra. Isam-batany olona any androany. Ho an'izay irao ny anjelinao Andriamanitra. Ho any amin'ny renirano ranomasina iny. Lazao, zay kintanao milevinao anatin'io rano, vernao am-polohanao zao. Kitana na levinao anatin'io rano, mivernao am-polohanay izany zao. Mivernao am-polohanay izany zao. Kitana na levina anatina ranomasina, ranomamy. Mivernao am-polohanay izany zao. Amin'ny anaran'i Jesosy, mivernao. Reraka ny lapa. Hoana vavahady reraka ny lapa. Mambomilaza zay demony avy ao anatin'io rano, miasina anao, mamatotra anao, mangeja anao, mibloke anao, mirehatra amin'izao fotoana izao. Ny demony miasina anao ao anatin'io rano. Ny demony miasina tonona mirehatra izany zao. Tonona mirehatra izany zao. Iona miasina Andriamanitra. Izany zao. Tatra ny herina. Arao amin'ny teha-tanana. Andriamanitra. Tonon'ilay rano, mai ny hery mamatotra anatin'io rano hoe. Ringana ny anjelin'ny devoly mamatotra ao anatin'io rano, miasina anao anatin'io rano. Teneno, na dia tady hetsika fanahy ianao, teneno foana. Mai ny hery miasina ao anatin'io rano. Anatin'io rano. Mai. Manomboka ringana izao. Mikorokona ny fanjakana maisina rehetrarehetra. Mai. Rano any. Rano any amaro antsetra, any amanatsisatrana, sony rano ivongo, any afarafaty, any a Sainte Marie, any a Tanambawany. Mianjely zay miasina an'io any amin'ny renirano ambanivohitra any iny.
Afaony tenanao, afaony tenanao, afaony tenanao. Asa miandry vavaka avy aty amiko. Avy any amin'ny ranony Betsoboka ao, ranony Kopa ao, ranony Alaotra, ranony Mangoro. Rano any Afarafady, rano any Manapatra, rano any Menagnara, rano any Menagnara, rano any Menagnara, rano any Manapatra, rano any Vatovavy Fitovonany, rano any Matatagna, rano any Solala, rano any Befandrina, rano any Borziny, any Port Berger, rano any Tsoy, rano any Marvay, any Madurvalo, any Mbatobeny. Rano ambondro mamya, ambondro mamya, manguky, manguru, maeva tanana. Tapaka ny fatorana zay mamatitra anao anatin'io rano zao. Ny anjeliny rano avy amin'Andriamanitra manomboka manafaka anao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka erisetra tsara ianao zao. Raha ny fanambadianao no nalevinao anatin'io rano, raha ny arabolanao no nalevinao, ny kintanao no nalevinao, diplômanao no nalevinao, tsy ho aoka alao anatin'io rano zany zao e. Zay ozona mamatitra anao anatin'io rano, rano mahajanga, rano Solala, rano mampikony any, rano any Anamaky any, rano avaratra any rehefa anatsinanana, any Avardof, any Fort-Dauphin any, rano any Mainty rano any. Tonono zay tsaroanao, zay tadidinao. Zay misy fetsena le faso aty daholo. Nitady potra anao navalanao anaty rano, ny volonao sy ny onao navarinao anaty rano, ny anaranao soratany anaty taratasy tavarina any anaty rano. Afo. Manafaka anao Jesosy Kristy zao. Mivoaka avy ao anatin'io rano ny arenanao, ny mariagenao, ny fiainanao. Mivoaka avy ao anatin'io rano ny mariage. Sereto anananao mivoaka avy ao anatin'io rano. Ny fanambadianao amin'ny mivoaka avy ao anatin'io rano ny arenanao. My. Fire. Eno izao ny fanahin'ny rano, fanahin'ny rano, fanahin'ny rano, fanahin'ny rano,
fanahy ny rano, fanahy ny rano. Fanahy ny rano zay mamatotra anao, miazona anao, fatorana any ny kintanao. Fanahy avy any anaty rano any amin'ny tanirazanao, tanirazan'ny mamanao, papanao, tany amin'ny tany ny vianao, ny rano ny lanao ravinahitra. Amin'izao fotoana zao mihetsika ny fanahy ny rano, miala ny anatinao, ary vako ny fatorana mamatotra anao any amin'ny rano any ambany vohatra anareo, rano amin'ny tanàna na lehibe anao, rano tany amin'ny toerana nanaovanao fialan-tsasatra, rano nampandronanao. Mihetsika ny anjelan'ny rano mamany fatorana rehetra. Renao mihitsy hoe mivoaka avy ao anaty rano ianao zao, tao anaty rano ianao hatram'izay, tao anaty rano ianao hatram'izay. Zao ianao manomboka mivoaka ao anatin'io rano ao am'izay, zao ianao mivoaka ao anatin'io rano ao am'izay, zao ianao mivoaka ao anatin'io rano ao am'izay, zao ianao mivoaka ao anatin'io rano ao am'izay. Naiza misy ianao, la distance n'est pas une barrière. Ianao manaraka en ligne, voaka ao anatin'io rano ianao. Io mahatonga anao dobotrosa, sarabady, tsy manana fiainana tsara, sarabady, mativady, sarabady, tsy miteraka, tsy mety manan-karena, tsy mety tafita, tsy mety tafavoaka, satria anaty rano ianao, ny réalité de anaty rano ianao. Avoaka ko ao anaty rano ianao zao. Tonono ny rano misy anao, de lasa mivoaka, miala ao anatin'io rano ny fiainako, miala avy ao ny taranako, miala avy ao ny fiarako, ny arenako, ny fiainako, ny kintako, ny anjara voateniko, miala ao anatin'io rano za zao. Aza miandry ana anantona anao, tsy zany manafaka anao zao, afao ny tenanao, alefa. Zao ny proof fa avy amin'Andriamanitra zao fampianarana izao. Voaka avy ao anatin'io rano ianao, rano mahavavy ao namakia, rano mahavavy namakia. Voaka avy ao ianao zao, voaka avy ao amin'ny ranony samboana, voaka amin'ny ranony samboana be fanrina, avy any Atsoy. Voaka avy ao ianao zao, voaka avy ao anatin'io ranony Fort-Dauphin, Ambohimena, Ambolomoty. Voaka avy ao ianao zao, voaka avy ao anaty ranony Vohipeno, Fenoarivo. Voaka avy ao anaty rano, voaka avy ao ianao, ranony Manantenina, ranony Fao, ranony Manampany. Voaka avy ao ianao zao amin'ny ranony Kopa. Voaka avy ao ianao zao, voaka avy any anaty ranomasina any ianao, voaka avy ao anaty ranomasina, avy any ambony Fey, ambony Mamy, Andakabe, Manampatanana, Kamoro, Majamba, Tanambaza, Vavatanteraka. Voaka avy ao ianao zao. Voaka avy ao ianao zao, voaka avy ao Voilava ianao, voaka avy ao Pasimbe Manatsakana, voaka avy ao Anjambe ny Pasimbe. Voaka avy ao ianao zao, voaka avy any Manongoza, avy any Besalampy. Voaka avy ao ianao, voaka avy ao ianao, voaka avy ao ianao zao, avy any Andavaboay, avy any Bekapaika. Voaka avy ao ianao zao, avy any Ranovato, avy any Tsarahaka, Samboana,
voaka avy ao Manatsatrana, voaka avy ao Farafady, any amin'ny rano Sainte Maria Tanambawary, voaka ianao zao. Ye. Voaka avy ao ianao. Tohizo ny vavakao, tohizo. La distance n'est pas une barrière. Hey. Voaka avy ao Matatagna, Menanara, Manapatra, Manambato. Velao jereko ny mouvement. Voaka Ambaiveny Karmalaza. Voaka avy ao ianao. Voaka avy ao anaty rano ao ianao. May nihery mamatitra anao anatin'io rano. May nihery mamatitra anao anatin'io rano. May nihery mamatitra anao anatin'io rano. Ianjerany afo nihery mamatitra anao ao anatin'io rano amin'ny anarana Jesosy. Ianjerany afo zao manomboka may io hery zao. Tsy afaka miasina anao intsony. Rano hery ianao zao. Afo. May. Voaka avy ao anatin'io rano ianao zao. Voaka tao ianao zao. Voaka avy ao amin'ny rano Mitsinjo any Amavavy. Voaka avy ao ianao zao. Voaka avy ao amin'ny rano village touristique. Ianao nanala vitana ratsy tany. Zao de zao. Voaka avy ao anatin'io rano ianao zao. Voaka avy ao a Grand Pavois, avy any amin'ny Petite Plage. Voaka avy ao ianao zao. Voaka avy any Manapatagna. Voaka avy ao ianao zao. Afo. May. Voaka avy ao Sahazopo. Voaka avy ao ianao zao. May. Voaka avy ao ianao. Reto ny fanahy miasanao anatin'io rano. Voaka avy any Andavaboay any ianao. Voaka. May. Voaka avy any a Betsiboka Ambolomoty any. May. Voaka tao ianao. May. Afo. Vao ny fatorana mamatitra anao zao. Alef, tenena mafy. La zao manomboka mahavita ny tsy vitako teo aloha. Miaina amin'ny fiainana tsy niainako teo aloha. Zay natahorako teo aloha iainako amizay. Zay natahorako teo aloha iainako amizay. Zay tsy tratrako teo aloha tratrako amizay. Reo zavatra tsy vitan'ny ray aman-dreny tany aloha tany. Mahavita an'izany amin'izay aho. Manomboka mandroso aho. Manomboka miaina amina fiainana ambony aho. Manomboka mahita fiankarana amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka mivelatra miaina. Voaka avy ao anatin'io rano ianao zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miaina amin'ilay zavatra tsy niainan'ny olona. Olo be tany aloha tany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mamaky limity amin'izay aho. Mamaky limity aho. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miditra amina toerana ambony zay mbola tsy nidiran'ny fianakaviana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miditra amina toerana ambony zay mbola tsy nidiran'ny fianakaviana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandresy ny ato tsy resy ny fianakaviako hatramin'izay aho. Mandresy ny ato tsy resy ny ankohonako hatramin'izay aho. Amin'ny anaran'i vaina ny vavadiny renirano. Reraka lapa. Tononoko ny rano Jesosy Kristy mitete amin'io rano io amin'izao fotoana izao. Mitete amin'io rano ny rano Jesosy Kristy. Manadio anao, manafaka anao, mampiala anao tao. Rano ambondro mamy ao. Ambondro mamy, matsinjo, tsara tanàna,
maeva tanàna any amin'ny mahitsy any. Ny rano Jesosy izy reo dia naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Voaka avy ao anatin'io rano io ianao zao. Voaka. Ahoana? Ahoana? Fa iza ianao izy? Iza ianao? Fa iza ianao iza? Fa iza ianao? Fa iza ianao iza? Ha? Matatana anao? Ha? Ndao matatana rehetrarehetra ao, tsipatsipaka miala tao, miaraka ireo blocage nozy tao sy naretina netina. Ny avy any matatana rehetrarehetra, ripaka daholo zao. Aviaiza daholo reto. Aviaiza daholo reto, aviaiza reto. Aviaiza. Ha? Aviaiza. Aviaiza ty. Ha? Efa miteny ianao zany, aviaiza ianao. Belobaka. Misy rano angana. Rano aiza io? Ha? Rano inona io? Ha? Ha? Inona zany rano belobaka ao zany? Ha? Ahoana natongavanao tato? Ahoana natongavanao tato? Tsy niteraka mamany. Ha? Dia misy rano belobaka ao? May! 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 Ery avy tamin'io rano belobaka io. Ery avy ao zay miazona anao. Levo niafo am'izao fotoana zao. Levo niafo am'izao fotoana zao. Manomboka votsitra ao ianao zao. Votsitra, votsitra, vitsora koa ianao, vitsora koa ny vadinao, vitsora koa ny zanakao, vitsora koa ny fiainanao, amin'ny anarany Jesosy. Aviaiza ianao ty? Ha? Aviaiza ty? Aiza zany paso madera zany? Mampikony? Ha? Inona natonga anao tato? Inona? Ha? Inona natonga anao tato inona? Ha? Inona? Inona natonga anao tato? Tenena! Fa maninona? Inona natongavanao tato? Hainao nareo tsara. Hainao nandehandeha tany amin'ny mpanahody tany dia nomeny zavatra nomeny rano. Miverina any amin'ny lasanao tsika zao, manafaka anao any Jesosy amin'izao fotoana zao. Ho avoaka anao ny hery sy ny rano ary io fanahy io. Fanahy avy any am-paso madera rehetrarehetrany, any amin'ny rano no mampikony any, tsipatsipaka avy ao amin'ny rano belobaka, tsipatsipaka daholo zany aparingidry rehetrarehetrany. May 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 may. Enao nangata janaka, nangataka vady, nangataka lehilahy, nangataka vehivavy, nangataka fiainana tsara tany amin'ny sampotany. Ale fa soatio. Aviaiza, izy io. Izy io. Izy io. Aviaiza. Aviaiza io. Aviaiza io. May, aviaiza io. Ha? Ambato. Ambato aviaiza. Ha? Ambato aviaiza. Ha? Non, devoly no anontaniko zay mamaly dia devoly. Aviaiza. Aviaiza. Ambato aviaiza. Ha? Rano inona? Inona? Rano rina. Fa inona natokavanao tato? Napandrona tamin'izany ty miaraka amina vola fotsy. Ay, dia inona ny vokany? Poteko ny fiainany, tsy maintsy mpanompo samy. Ya, tsika rehetra milaza hoe may! 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 Fanahy avy any anaty rano. Fanahy avy any anaty rano. May! 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 Tsisy tavela. Avereno, vany fatorana
rehetra, vany fatorana rehetra, vany fatorana rehetra avy amin'io rano mahatonga ny fiainako tsy tafavoaka, vany fatorana, vany keja amin'izao fotoana izao, lasa hoe samy mivavaka ho an'ny tenany, samy mivavaka ho an'ny tenany, afao ny tenanao. Fatorana avy amin'ny rano izao, mivady fatorana avy amin'ny rano izao, tsy afaka maminatoka na mianakafo intsony, ambarako fapositra Izy ireo naresy azy toy ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana. rano izay mianakafo, rano izay niasana eto amin'izay, rano izay nampadronana eto amin'izay, nataiza, rano nampadronanao, ambarako fa afaka amin'izany anao izao, ambarako fa mivoaka avy ao anatin'izany anareo mianakafo, miaraka mifanananareo, miaro anatin'izany ny anaran'i Jesosy. Naiza rano nampandronanao, nandevelana ny tati-potranao, nasiana ny angofonao, ny onao, ny volondohanao, ambarako fa afaka amin'izany anao, ambarako fa afaka amin'izany anao. Rano Jesosy Kristy ny manafaka eto, rano Jesosy Kristy ny manafaka eto. Zay rano omby latsaka, rano osy latsaka, tsy lehibe noho ny rano zanak'ondry, rano Jesosy Kristy. Jereo zao asa ataon'Andriamanitra zao, jereo zao fahoriana mahazo ny olona zao, andavanandro izy miaina ohatrany tsy fantatra mihitsy hoe misy an'izao, fa tena miady mafy amin'ny fiainana izy. Zao zavatra mahazo azy zao. Tsy zay tsy nifanaraka taminao koa zay. Tononoko ny akanjonareo feno rano Jesosy Kristy, feno rano Jesosy Kristy, feno rano Jesosy Kristy. Ny akanjonao zao feno afo sy rano Jesosy Kristy, feno afo sy rano Jesosy Kristy ny akanjonao. Ny volonao hatrany amin'ny tongotrao feno rasy afo, feno rasy afo. Ny tananao feno rasy afo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Averena rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy manenika ny tenako, manafaka anahy amin'ny herin'ny rano, herin'ny ranomasina, herin'ny tany, herin'ny fasana. Votsika zao eo an-tanany herin'ny devoly zay niazona anahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'izay ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Manana hery ny tananao handray fitahiana, manana hery ianao handrosoanao amin'izay tsy vitanao nandrosoana teo. Tsy lehibe la hery niazonanao noho ny hery manafaka anao. Tahaka ny voan'ny zanak'Israely avy teo amin'ny tanin'ny Egypta no ivoanao avy tamin'ny tany niazonanao. Tahaka ny namakina ny ranomasina mena, namakinao anany rano niazonanao, nanakana ny tianao teo aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Mitoy ny ady, mitoy ny fandresena. Hey, eno tsara zao, zay nosakanany amin'ny resaka mariage amin'izao fotoana zao débloqueko, 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 débloqueko. Zay nosakanany amina mariage, hery manohitra mariage avy any anaty rano, hery manohitra mariage. Tsika rehetra mamerina, hery manohitra mariage, hery manohitra mariage. Mivoaka amin'izao fotoana izao, hery manohitra mariage, hery manohitra mariage, hery manohitra mariage, hery manohitra mariage, hery manohitra mariage. Manakana mariage, manakana fanambadiana. Levo ny afo zao, levo ny afo zao, levo ny afo zao, levo ny afo zao. Avereno hery manohitra mariage, hery manohitra mariage, hery manohitra mariage, hery manakana mariage, hery manakana fanambadiana, manakana mariage,
mais zao, mais zao, mais zao. Hery mampitsatoka, manakana mariage, mampiemtra mariage, mampafona projet de mariage. Mais zao, mais zao, mais zao. Averany tsy maintsy vita mariage, tsy maintsy vita mariage amty taona ity. Reo olona nosakanana ireo, tsy maintsy vita mariage amty taona ity. Reo olona nosakanana ireo, reo olona namsavina ireo, reo olona nompitena ireo, reo olona voaosina ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy afaka ireo zao, afaka ireo zao. Narana omby, narana osy, narana kolamena, na kolamainty, tsy mahery noho ny rano Jesosy. Fotsitra ny mariage, fotsitra ny mariage, fotsitra ny mariage. Destiné makany ivelany, destiné makany ivelany, destiné makany ivelany. Fotsitra am'izao fotoana zao, fotsitra am'izao fotoana zao, fotsitra am'izao fotoana zao. Afaky olona io zao, afaky olona io zao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Afo, 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 afo. Afo, 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 afo. Afo, 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 afo. Afo, mantua, 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 mantua. Mantua, mantua, mantua. Mantua, 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 mantua. Mantua, mantua, mantua. Ya, 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 ya. Rebo shaka ya ba 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 ba. Ba 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 ba. Ye shanta kala rama mama. Malem tateraka ny heran'ny maizina, malem tateraka ny heran'ny satana, malem tateraka ny heran'ny satana, malem tateraka ny heran'ny satana, malem tanteraka ny heran'ny satana, malem régime asa tsara zavady, malem tateraka ny heran'ny satana, 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 malem tateraka ny heran'ny satana. Anarana nalaina, sary nalaina tao Facebook, sary nalaina tao Facebook reky, zay nosonina. Anaranao nosonina dadinao, nosonina ravavin'ny bebeanao, ravavin'ny mamanao. Eto ny anafahananao zao. Manambady zay tsy nanambadika ny tsatoan'ny olona, zay tsy nanambadika ny tsatoan'ny olona, manambady am'izay, manambady am'izay, manambady. Reo fiainana tratrana mosavy ka tsy mety tafarina hatramin'ny androany, reo fiainana tratrana mosavy ka tsy mety tafarina hatramin'ny androany. Fa nosonina any anaty rano, any anaty fasana, any amina vody azo. Manafaka anao za zao amin'ny anaran'i Jesosy. Waka fa mijaly zay. Inona tsy alanao? Mijaly zay fa waka. Ye. Manofo mahita alika foana ianao, mahita omby foana ianao, mahita piso ianao, mahita saka ianao, mahita alika ianao, mahita omby ianao, mahita tanalahy, tarondro ianao. Ya. Hey, afaka am'izay ianao zao. Avereny zao, taonana mariage ty taona ty, taonana mariage ty taona ty, taonan'ny anjara voatendry, taonan'ny anjara voatendry. Amin'ny anaran'i Jesosy, zay fiainana anaty lavaka rehetra akarina am'izao fotoana zao, akarina am'izao fotoana zao, akarina am'izao fotoana zao. Miakatra avy ao andavaka zao, miakatra avy ao andavaka zao, amin'ny anaran'i Jesosy. Avereno, rana biby tsy lehibe noho ny ranon'i Jesosy. Oh, fafazako ny rano Jesosy ty toerany ty, fafazako ny rano Jesosy ty toerany ty. Tsy zakany devolany rano Jesosy, afafoko any amin'ny taninao ny rano Jesosy, afafoko any amin'ny tokotaninao ny rano Jesosy, afafoko any amin'ny toerana rehetra lianao ny rano Jesosy.
mahita ny devoly malemy tanteraka aza voaina ny vavadiny renirano reraka lapa reraka lapa reraka lapa raiso ny fanafahana ho anao 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 samy manonona ny rano Jesosy zaho hoe misotro ny rano Jesosy mihinana ny rano Jesosy miaina amin'ny rano Jesosy mandro amin'ny rano Jesosy miaina amin'ny rano Jesosy mihinana ny rano Jesosy misotro ny rano Jesosy miaina amin'ny rano Jesosy zaho mihinana ny rano Jesosy misotro ny rano Jesosy miaina amin'ny rano Jesosy miaina amin'ny rano Jesosy afaka manonona ianao zay manaraka tambazotra serasera misotro ny rano Jesosy miaina amin'ny rano Jesosy misotro ny rano Jesosy mihinana ny rano Jesosy ra mandehana miaraka amin'ny herin'Andriamanitra zay miasa eto alleluia tondra voa afafazo mafy afafazo amin'ny kery eto amin'ny altara amin'izao fotoana zao dia lazao fa ny herin'Andriamanitra miasa eto nanafaka anahy sady manafaka anahy no miaraka amiko mamafy ahy eto amin'ny altara zay misy fanafahana ho anaty hoe mamafy ahy eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra zay natao fantsony eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy misy hery ny anaran'i Jesosy hey misy hery ny anaran'i Jesosy manafaka manasitrana ny aretina hey tongava amin'ny altara miaraka amin'ny fatakarany aza tsipy fapetrao misy hery misy hery ny anarany misy hery ny anarany miaraka aminao ny herin'Andriamanitra sisy devoly miaraka mody aminao zany manafaka manasitrana ny aretina misy hery ny rano Jesosy misy hery ny rano Jesosy misy hery ny rano Jesosy ny rano Jesosy manafaka manasitrana ny aretina ny aretina manafaka manasitrana angakaingana mandeha amin'ny altara angakaingana misy hery somary malakilaky misy hery aza mandeha miadana misy hery halleluja manafaka manasitrana ny aretina manafaka manasitrana ny aretina angakaingana misy hery halleluja misy hery halleluja manafaka manasitrana ny aretina fanatana amin'ny tenanao fanatana anankanana anao manasitrana ny aretina totsika malakilaky kokoa le hery misy hery ny anarany Jesosy misy hery ny rano Jesosy manafaka manasitrana ny aretina arawampeka manafaka manasitrana arawampeka misy hery ny anarany Jesosy misy hery ny anarany Jesosy mitsangana daholo
misy hery ny anaran'i Jesosy. Alao tsara mitehaka. Manafaka manasitrana naretina. 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 Manafaka manasitrana. Tsy mahery noho ny anaran'i Jesosy, tsy mahery noho ny rano zanak'ondry. Ny fanahy avy tany anaty rano, tany amin'ny toerana nevina ho tany, zay mamatotra anao. Androany eto amin'ny fanatry an'Andriamanitra no anambarako fa mitsoka matanjaka miala ao anatinao io fanahy maloto. Mika mafy izy dia mandao anao satria resy izy afa-baraka ny devoly zao. Zay saika nataony taminao dia miatra any amin'ny olona zay nandefa izany. Ry zanako vavy, amin'ny anaran'i Jesosy no anafako anao. Nataony tsy niteraka ianao fa nahazo taranaka, ary nazotaony saika tsy tafavoaka ianao fa indro tafavoaka. Esoriko ny sakana manelingelina ny ara-pananao. Amin'izao ianao tafatsambikina miala eo amin'ny toeranao ianao zao. Manisa telo tafatsambikina miala eo amin'ny toeranao ianao. Engay ny herin'Andriamanitra dia tsy miara mipetra aminao tsony Satana. Ray raha lehilahin'Andriamanitra mitrangy eto zany zao. Ro ye telo. Manafaka manasitrana naretina. 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 Urakura piterana mafpe. Ry zanako vavy, zao mitsangana mikery. Sika rehetra manisa telo tsambikina kely mandroso ianao dia lazao hoe mandroso ny fiainako. Ray roa telo mandroso ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahafantarana mafy be ho an'Andriamanitra. Miaiky ny herin'Andriamanitra eto amin'ny fiangonan'i Jesosy. Lehibe loatra ny Andriamanitra ao. Zay nefa ny tenanako anao tamin'ny sabotsy sa ny alahady hoe mitondra